Fa mbola hijanona eo amin'ny lafim-baovao iny hatrany isika raha toka ny hanomboka tamin'ny maraina io no nivoaka ny didy teny anivon'ny fitsarana atapony dia tao anatin'ny didy misy ny fanafanana voka-pifidianana ary isy ihany koa ny famerenana fifidianana eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Mbola volana voavy sy Tsiry Rakotason hatrany. Commune roa eto amin'ny faritany Antananarivo ny mbola tsy nahazo be ny tanàna sy mpanolotsaina dia ny commune ambanivohitra Alarobia Ambatomanga, distrika Manjakandriana ary Antakavana distrika Anakazobe. Nofoanana manontolo ny voka-pifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina teo anivon'ireo commune-ndreo ary averina ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina any toerana araka ny didina avoaka ny fitsarana amin'ny sahanany ady amin'ny fanjakana. Sahanany ady amin'ny fanjakana dia mamoaka izao didy manaraka izao amin'ny anaram-bahoaka malagasy. Andiny voalohany. Foanana ny raharan-datsabato tao amin'ny ireto birao fandatsaha-bato tany saina manaraka ireto. Birao fandatsaha-bato mitondra ny laharana fa 400, 1,700, 7,700, 1,100. Bureau de vote numéro 140 301 370 101. Le PP Andrany, commune Antakavana, le PP Andrany, commune urbaine Antsirabe, district Antsirabe, voalohany faritra Ravinankaratra. Bureau de vote faharoa mitondra laharana fa 400 470 420 1,100. Le PP Ambatoarana, commune Antakavana, district Akazobe, faritra Analamanga. Birao-pifidianana mitondra laharana fa 300 800 470 1,100. Fokontany Bejoro, commune Ambohitrano, district Arivomano, faritra Itasy. Andiny faharoa. Foanana manontolo ny voka-pifidianana izay be ny tanàna sy mpanolotsaina tao amin'ireto commune manaraka ireto. Misy roa izy. Alarobia Ambatomanga, distrika Manjakandriana, faritra Analamanga. Faharoa. Antakavana, distrika Akazobe, faritra Analamanga. Andiny fahatelo. Didina ny amerenana ny fifidianana izay be ny tanàna sy mpanolotsaina ho amin'ireto commune manaraka ireto. Alarobia Ambatomanga, distrika Manjakandriana, faritra Analamanga. Faharoa. Antakavana, district Ankazobe, faritra Analamanga. Andiny ny fahaefatra. Ambara amin'ny fomba ofisialy toy ny hitatovana atao amin'ny didim-pitsarana ity ny vokatra fifidianana nataony faraky amin'ny 3 ny volana Jolay 2024 sy ireo voafidy be tanàna sy ireo mpanolotsaina ao anivon'ny commune ambanivohitra sy ambonivohitra isaky ny faram-pifidianana manelana ny faram-piadidin'ny fitsarana eto. Birao fandatsaha-bato 12 no nifoanana ny voka-pifidianana tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina izay nataony ndraiky amin'ny 3 Jolay lasa teo. Nodidin'ny fitsarana amin'ny sahanany ady amin'ny fanjakana amin'ny famerenana ny lany tamin'ny fanotana ny taratasy fandatsaha-bato ny lisitry ny mpilatsaka hofidiana nahazo 10 isan-jato farafahakeliny tamin'ny faram-pifidianana misy azy.